Sehatry ny fanatanjahantena kosa ary sinikadona tamin-drazanany maraina teo ny ekipa pirenena malagasy eo amin'ny taranja beach soccer rehefa avy nandrombaka ny tompon-dakan'ny Afrika teo amin'izany taranja izany. Hita sotra teny amin'ny ireo mpilalao moa ny afaliana rehefa avy nahazo ny anaram-boninahitra tahaka ita. Fitsenana mendrika ny mahatompon-dakan'ny Afrika azy ireo tokoa no natao ho an'ny mpilalao ny ekipa pirenena malagasy eo amin'ny taranja beach soccer io maraina io teny amin'ny serana permanidina Ivato ka hatrety Analakely. Mpankafy maro no tonga teny an-toerana niaraka tamin'ireo avy anivon'ny federasion sy ny himpanoana ny baolina kitra malagasy teny Telma. Ho an'ireo mpilalao moa dia afaliana manokana ny fahazahoana ity amboaran'ny Afrika sy ny amboaran'ny Kosafa ity. Voalohany indrindra aloha ny tombony nazahoana ny le Kosafa sy le champion d'Afrique noho le fanomana tena nataony Tamazoenga zay dia le fa ampitsaikeka avao zany zay fa tsy nitovy amin'le tamin'le 2011 sy 2013 dia zay nahatonga teo hoe fa ampy taktika teknika fa tsara manana ndraikitra ngezabeza ny kapiteny zany indrindra tamin'ny fotoana sarotra inona hoe mety afatra sy moral menao amin'ireo mpilalao namanao na azahoana an'ireo vokatra reny isaky ny zay andehanao match dia tsy maintsy miteny aloha coach dia aveo zao manamafy an'le bandy namako hoe manome moral zao zany hoe satria fa 3 fois moa zay nanao an'io raha io ty fa 3e fois dia tanjona enjena zany le andehanao mondial dia manome moral zany zao hoe en tant que capitaine d'équipe na fa fanantenana mondial aloha mbola eny azo resena aloha fa mbola eo mahita anazy. Ho an'ny Zorial indray izay voaositra ho mpiandry satrokazo mendrika indrindra nandritra ny fifananana dia nisy ny ezaka manokana natao matoa ho tonga amin'izao tanjona izao izy. Vidanaka miaraka dia vita hoe ohatran'ny fifitsivana rano zany ohatraka hoe sy vidanaka aloha satria le gardien temps zany par rapport nakazy mety hoe zany mba misy azo atao kely zany na dia tsy dia manao feky ohatra tombon'azo ohatrany zany le resy expérience foana zay no hita tombony ohatrany expérience. Avy eo moa dia niazo ny hôtel de ville tetsy Analakely ity ekipa pirenena malagasy ity teo indray dia nisy ny fiarabana sy ny fanentanana manokana ho an'ireo mpilalao sy ny membre n'ity ekipa pirenena malagasy ity.